Ikasika ny fandaharam-potoana ny antenimieram-pirenena farandaharam-potoana tokana no tapahana tao anatin'ny fivoribe androany. Ny alatsinainy 7 Mey manomboka amin'ny 2 ratolakandro ary dia hiatrika ny député ny premier ministre lehibe ny gouvernement Mafaly Olivier Solonandrasana. Amin'io no anolorany eo anatrehan'ny député ny politika ankapobeny ny gouvernement izay tarihany premier ministre. Izay ny amin'ny vaovao mivavadika pejim-baovao hafa tanteraka kosa isika. Isan'ireo mahazo ny tahirim-bola ho fanampiana amin'ny fampandrosoana Antananarivo renivohitra. Manodidina ny 200 tapitrisa ariary avy araka izany no azon'ireo distrika enina eto Antananarivo renivohitra. Anisany mahazo ny tahirim-bola ho fanampiana amin'ny fampandrosoana Antananarivo renivohitra. Tahirim-bola izay eo amin'ny 200 tapitrisa ariary isaky ny distrika araka ny lalàna 520 tamin'ny faha 9 ny volana desambra 520 izay mifehy ny tetim-bolam-panjakana 920. Raha totaly dia mitetina 2.4 miliara ariary ny azon'ny distrika enina eto Antananarivo renivohitra. Ny préfet de police eto Antananarivo no mpanalalana arabolola na ny antsoina hoe ordonnateur principal ary ny CLD na ny comité local de développement izay ahitana ny solombavambahoaka no mpamolavola ny tetikasa ampiasana ny teti-bola. Ny solombavambahoaka dia nangataka mba ho tafiditra ao anatin'ny etaetany zareo fa mandray anjara tanteraka izy ao anatin'ilay izy. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra fotsiny ihany. Tamin'izay nilatsaka ho fidiana ny malagasy dia tsy mahafantatra hoe inona ny tena ataon'ny mpanao politika no mifidy solombavambahoaka. Fa ny fantany fotsiny dia ny mpanao politika rehefa fidiana dia manao asa manatanteraka. Misy zany zavatra maro hitany tamin'izay nilatsaka tanisy propagande ireny hoe mba hanamboary tetezana izay hanamboary lalana izay ny totobato makaty aminay tsy mety ny jirotsy ao reny rehetra zany ilay atao hoe CLD zany hoe fanamby ambony ataony ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny solombavambahoaka hanampiana ny commune urbaine Antananarivo raha ito amin'ny faritra misy any lazaiko mandesaky ny district io ary zay zany amin'ny district fahadimy dia misy député roa zay dia hiaraka izay handinika an'io miaraka amin'ny ireo voalaza ao anatin'ny didim-panjakana hoe inona avy ny tokony atao ahoana rahavana azy. Ankoatra ny député dia ao anatin'ny komity momba ny fampandrosoana ny distrika, ny sénateur, ny bentanàna, ny tale teknika, ny tahirim-bolam-panjakana eo anivon'ny distrika. Io komity io no mandrafitra ny tetikasa ary mandrindra ny fanatanterahana izany.